manoloana ny fahalasan'ny mpanakanto andrarizina amin'ny salegy tompoko vavy nini donia izay reharehan'ny zanaka antsiranana zanaka avaratry ny nosy iny ary reharehan'ny Madagasikara ihany koa satria nitondra ny kanto malagasy ka hatrany ampitan-dranomasina. Tsara fantarina ihany inona marina ny zavatra nitranga ray volana mialohany namoizana ny ainy. Inona marina ny antony tsy navitany ny tsabotena ary ohatrana ahoana ny sakantsakana izay nahazo azy ary ohatrana ahoana ny sakantsakana nahazo an'ireo olona izay nikasa hitsabo azy tamin'ny tobim-pahasalamana teto Madagasikara sy tany ampitan-dranomasina. Ndao arahantsika ity tranga mampalahelo ity. Iarahantsika malala moa nindao sy ny fahafatesana mpanakanto andrarizina nini donia. Eto kosa dia tsy hay ny angina manoloana ny sedra mafy izay nahazo ny mpanakanto nini donia tao am-ponja sy fijaliana ny ainany mialohany nahafatesany. Manoloana izany rehetra izany nivoaka tamin'ny fahanginany Madame Beriziki. Ity madama ity dia mahalala tsara ny zavatra nosedrainy mpanakanto nini donia ray volana mialohany nahafatesany. Fantany tsara amin'ny ankapobeny inona marina ny zavatra nitranga tao. Tao anatin'ny vidéo izay nataony ity nampatsiahy izy fa tsy nisy tsy nahalala hoe narary mpanakanto nini donia. Nalaza tena nalaza ity sary ity tato anatin'ny tambazotra tserasera. Sary ny mpanakanto Wawa Salegy nandohalika ho hitany tany sy rendanitra nangataka fifonana ho an'ny mpanakanto nini donia izy. Nangataka ny amoahana azy hitsabotena ivelan'ny fonja kanefa moa tsy nisy valiny izany mandraka ity androany ity. Manaprofo izany fa tsy nisy tsy nahalala ny mpanakanto nini donia marary mafy tao am-ponja. Fa helahela regnitsika nini donia marary. Goûté, kere, diabète, atsika tsy mahay tegna fototry aretigny nini donia. Nini donia misy aretigny problème de cœur. Nini donia misy goutte ary diabète agnatiny. Mbarako anareo. Raha nanaraka tsara ny vidéo izay nataony Madame Beriziki ity sika mahita fa ohatrany nampifangarona amin'ny politika ny afera nampigadrana nyity mpanakanto andrarizina ity. Porofo azo tsampain-tanana dia zao. Rehefa namangy azy tao Andriamatoa sy tendrandrena solony aiko volana vitsivitsy lasa zay nanomboka teo namafisina ny fiambenana ny mpanakanto nini donia. Ohatra azo raisina dia zao tsy nahazo novangiana tsy nahazo notsidiana i mpanakanto nini donia enina dia niavany aza. Navy am'izagny Andriamatoa sy teny namangy izy talopitaly teo ny commencé ny problème nini donia jiaby. Teo ny famangeny sy teny izy tamin'ny l'hôpital. Izy koa fa nivangeny sy teny izy natsofotro agnatin'ny prison na karapapoko amin'ny prison nini donia ndray olo magnatriky hany tsy mahazo mosasoranany. Ity tsy azo vangiagna zegny raha nahazo nini donia tagnatin'ny prison tao. Mba inona loatra ny zavatra nataony Andriamatoa sy tendrandrena solony aiko nandritra ny famangiana any mpanakanto nini donia ka nahatonga fanamafisina ny fiambenana an'ity mpanakanto ity. Ny zavatra fantatra dia zao namangy ohatra ny olona rehetra ihany i candidat sy tendrandrena solony aiko nankahery any mpanakanto nini donia tamin'ny ady rehetra izay nataony. Nankahery azy mba tsy ho kivy manoloana ny fanagadrana tsy ara-drariny ary tsy ara-dalàna nanaovana ny mpanakanto nini donia. Fa ny zavatra nahagaga dia zao mpanakanto nini donia indray no nampahery ary nitsodrano any candidat sy tendrandrena solony aiko. Sy tendrandrena solony aiko dia mametraka foana fa olo marina ary tsy meloka i andrarizina mpanakanto nini donia. Toy izao ny afatra napetrany tao amin'ny page Facebook ny manoloana ny fahalasany mpanakanto nini donia. Efa niady tsara arabaka teny izy ary nitolona hatramin'ny fiafarany fofonainy ho an'ireo tratrany tsindry azo lena. Ao am-pony malagasy mandrakariva ianao nini donia. Nilaza ihany koa ity Madame Beriziki ity ray volana mialohany namoizany nini donia ny ainy no tena hita fa narary mafy izy. Vokatr'izay nandray action ny lehibe ny mpitsabo tao Anosy be nandefa taratasy mivantana
tany amin'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitsarana eto Madagasikara. Nandefa ihany koa ny lehiben'ny fonja tao an'Osibe taratasy ny amelana ny donia itsabotena ivelan'ny fonja. Tsy nisy valiny zany mandraka ity androany iresantsika ity. Fa misy fanjava raiky ny donia marary. Asiagna sondy amany tsy mandeha amin'ny donia. Zegny fotony fatinazy. Nalefa am chefny juge Tananarivo le mamey Madagasikara zo tsy haiko na ministra tsy haiko zo nanino ta Tananarivo. Fangatahagna nataony médecin chef an'Osibe l'hôpital B n'Osibe. Médecin chef nagnano fangatahagna. Tsy nivaly. Jusqu'à niany ty asa forcé nandifasagna nini donia na l'Osibe. Tsy nivaly andro baka Tananarivo ni fagnanovagna évacuation nini donia nde Diogo fa marary mare atao sondy amany tsy miboaka. Marary zany volagna aminareo io. Tsy niteraka zany ny ambarako anareo tsy reniko tsy la famille fa za marary. Za olombelogno izy olombelogno. Marary aminakahy. Ankoatr'izay, nisy ny fikasana hitondra ny mpanakanton'ny donia itsabotena any ivelan'ny Madagasikara. Raha ny marimarina kokoa dia any Mayotte. Nanao aintso-zavatra ny fianakaviana sy ireo olona zay manodidina mahatsapa fa mafy zany marary zany. Mafy ny manjoany ity mpanakanto ity. Nandefa taratasy makasika ny évacuation an'iny donia ity ny lehiben'ny mpitsabo tao an'Osibe. Tsy vitan'izany ihany fa nisy mpanao gazety nanaparitaka an'ity taratasy ity mba ho hitany fitondram-panjakana. Mpanao gazety Fernand Selo anisany nanao publication tao anatin'ny pejiny tamin'ny volana Janoary. Kanefa tsy nisy valiny na dendre mandeha aza. Azo eritreretana ve tsy hitany fitondram-panjakana ity publication zay nataony Fernand Selo ity tamin'ny volana Janoary? Valiny dia tsia. Proof azo trampentanana dia zao. Nanao erreur kely ity mpanao gazety ity nanaparitaka vaovao tsy maripotra tato anatin'ny tambazotra tsirasira. Raha itsy ny resaka dia zao. Nilaza ity mpanao gazety ity fa lasa nampitan-dranomasina ny filohan'ny HCC. Tsy niandro 24 heures akory ny fitondram-panjakana tonga dia nandefa avis de recherche. Proof zany fa mahita ny zavatra rehetra mandalo amin'ny tambazotra tsirasira ny fitondram-panjakana. Proof zany fa mahita ny zavatra rehetra zarainy mpanao gazety Fernand Selo izy ireo. Fa izy ireo mihitsy no misivana inona ny zavatra azahoan'izy ireo tombotsoa. Eto dia afaka milaza ity madamo ity fa tsy misy afaka ny médecine lehiben'ny fonja na koa ireo doktera. Satria zao, nanao ny aintso-zavatra izy, nandika ny lalàna mifehy ny asan'izy ireo. Profon'izany, rehefa tsy namaly ny taratasy zay nalefany lehiben'ny fonja sy lehiben'ny doktera tao an'Osibe izy ireo, dia voatery nanapa-kevitra izy ireo nandefa ny donia ho any Antsiranana. Tsara marihana fa tsy nahazoana lalana zany. Vokatr'izay, mampanahy ihany ny mahakasika ny asan'izy ireo ny ampitso. Satria ny zava-misy eto Madagasikara dia ny olona manao ny marina, manao ny zavatra ara-dalàna sy ara-drariny no matetika enjehina ohatran'ny dahalo ireny. Chef pénitentiaire nafy nagnambara tsy possible za migarder ny donia prison kwato. Aretigny nanty fa tsy aretigny tana agnatin'ny prison fa aretigny manonga amin'ny hôpital. Nagnandefa taratasy chef pénitentiaire tribunal agnaboagna izy toa tsisy valiny. Naboaka ny chef pénitentiaire forcé satria fa hitany fa olo fa marary fa tsisy azony atao. Naboaka ny forcé. Zay izo mbo tsy hainy na miengagé amin'ny asanany. Arakaraha zegny koa tony docteur ny l'hôpital B. Tsendriky hainy koa miengagé amin'ny asanany tsy miengagé amin'ny asanany le décision ny resiny. Nitoy tantara. Kemba tsy agnamezantsika tsigny. Rome l'hôpital B n'Osibe. Iron pénitentiaire n'Osibe. Zegny izy agnanaovako direct eto ty. Tsy fôtindrô avako. Harambatia atsika mba mivondro, mba mitambatra. Amin'ny raha karaha zegny. Atsika jiaby maefa doktera amin'ny l'hôpital B io ao magnano ankity. Na olo didiany io, na olo tahany io, azovy tsy mipose doktera zegny. Za tsy anao ianaragna anazy eto. Azovy tsy mipose doktera médecin chef n'Osibe manangana tagnana zalahy.
azovy irô ndraiky vita zargana napaka décision feky halefa satria olombelogno zoro anateraka magnangy rô misy reny ke mampalahelo atsika tsy mangalahon-draha tsy mandiniky atsika zo fola ka tandrazagna atsika very olo be very olo manga atsika eto izy de mahatsapa ny vokadratsiny ity centralisation ity eto izy de mahita fa ilain'ny Madagasikara ny décentralisation ny fitsinjaram-pahefana ny zava-misy iainan'ny vahoaka eto Madagasikara dia any Antananarivo ririny Madagasikara tsy misy zava-bita amin'ny faritry ny Antsiranana tsy misy zava-bita any amin'ny faritry Majunga faritry ny Toliara sy ny maro hafa tsy maintsy any Antananarivo no mahavita ny zavadrehetra ary zay zavatra izay no fototra anankiray na afaty any mpanakanto nini donia ono si bety nanjary tsisy raha vita no si bety tsy raha vita Diego fa raha jiaby zao Taninarivo zay raha mandalo zao Taninarivo non mais la tête là io raha ilaigna décentralisation anao mifaritrinao mizaka tena anao mavita raha anao tompony nanjary mila Taninarivo manapaka raha jiaby marary marevaka son Taninarivo satria anao gadra manoloany zany rehetra zany dia mandefa teny fampieritrretana ho an'ny vahoaka malagasy izy indrindra fa vahoaka avy any amin'iny faritra iny ilain'ny Madagasikara ny fisiny décentralisation ilain'ny Madagasikara ny faritra rehetra dia maleo tena afaka manao ny zavadrehetra mampandeha amin'iny faritra misy azy efa tsy mahombytsony hoe Antananarivo ririny Madagasikara ndao ifantoka amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana fambotsy ny valy ziska mandraka androany atsika mivolagna eto ty taratasy nalefa Taninarivo amin'ny fangatagna évacuation ny donia ndeha Diogo mba mandinia lavaka betrotsika tsy mandiniky côté ety sy jery aby ty re mandrenitsika zo maty baka amin'ny adalagna atsika izy koa atsika ny rehina atsika ny vondro nini donia tsy naty tagnatin'ny prison to itsy naty to atre izo anisany maty agnatin'ny gadra zegny agnaragna anazy maty agnatin'ny figadragna donc naty gadra o gasy décision tsisy ny valy satria no si be tsy mahava problème nini Diogo tsy mahava problème nini no si tsisy tany mahava ko tsy Taninarivo nalefa Taninarivo amizay eto ampamarana de zao izay eto amin'ny chaîne YouTube sy page Facebook Roatelo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo miondrika ampanajana manoloana ny fahalavony andrarezina misalegy mpanakanto ny donia mankahery ny mpankafy rehetra manerana ny Madagasikara ary manerana an'izao tontolo zao izahay zay sy zay ny vidéo tsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray